firantsika fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy VoaharyHasina. Radio vaovao maso atrano arahanao ankehitriny ha mankasitraka indrindranao dia famitanan-tsika araka izay fampahafantarina izay fa dia ny fandarina Bokikira no ifampitantanana aminao ankehitriny. Mialohan'ny zavatra rehetra ndao hiara hisaotra ny tompo isika. Misaotra Andriamanitra fa hainao ilay Andriamanitra azo itokiana tanteraka ary tsy mihotsina ny finoanay sy ny fanantenanay mitoky aminao. Misaotra fa lehibe ny hasoavanao, lehibe ny famindraponao. Dia manatrefeny izao fotoana izao ianao Andriamanitra, tsy ho very miaina ny andraisanay izao tononkely izao fa tena tombo ny finoananao sy ny fitiavananao tokoa. Misaotra Jesosy, amen. Hira anankiray somary vaovao fa efa renao ihany mandeha to amin'ny onjam-peno radio vaovao maso dia atolotra anao ary amin'ity anio ity hiarahantsika amin'ny tarika ny Fanilo sy Rojo ny avo izany hira izany. Atolotra anao ary loha dia aorian'izay ho raisika hatrany tononkira. Natotsy hoa sokosaina tenaiko zao mbola matoky ana natetsy anio ny valiny taranako zao mbola matoky anao ny mafisay lalovako anio mana mafiny finoko ana ny sarotra zay ainako anio ihany tsy ampiverindarana fantatro fa ianao tsy anary ay fa lehibe ny fitiavanao ny ainao azy efa natolotra mba ho fanavotana. Ny foko de anandratrana Jesosy ny vavako iterana toko sanatry ny anome tsy ny anao rato tsy mety sayatao satana de nandositra viatranye satri zao mbola matoky anao nandalo teo ny sento sy tomany nefi zao mbola natoky anao ianao zay mety andalo adikoe tsy miatirery anao fa mbola Jesosy lay fatolapy ny fiainanao izy tsy anary anao ianao zay mety andalo adikoe tsy miatirery anao fa mbola Jesosy lay fatolapy ny fiainanao izy tsy anary anao ny ainy efa nafonoanao. Zay le hirantsika zay ny lohatenira efa misy mahay ie zay indrindra Zaho mbola mahatoky anao. Zaho mbola mahatoky anao. Andiny voalohany ary andiny voalohany natoa tsy ho azoko natoa tsy ho azoko
izay nantenaiko na toa tsy ho azoko izay nantenaiko. Midina andalana zaho mbola mahatoky anao. Zaho mbola mahatoky anao. Midina andalana na dia tsy anio, na dia tsy anio ny valin'ny tarainako, na dia tsy anio ny valin'ny tarainako. Midina andalana zaho mbola mahatoky anao. Zaho mbola mahatoky anao. Midina andalana ny mafy izay lalovako, ny mafy izay lalovako anio. Midina andalana manamafy ny finoako anao, ny finoako anao. Midina andalana ny sarotra izay iainako, ny sarotra izay iainako anio ihany, ny sarotra izay iainako anio ihany. Midina andalana tsy ampiverindalana ahy, tsy ampiverindalana ahy. Toy anio ihany andiny voalohany ihany fantatro fa ianao, fantatro fa ianao tsy hanary ahy, fa ianao tsy hanary ahy. Midina andalana fa lehibe ny fitiavanao, ny fitiavanao. Midina andalana ny ainao aza, ny ainao aza efa natolotra ahy, ny ainao aza efa natolotra ahy. Midina andalana mba ho fanavotana ahy, mba ho fanavotana ahy. Zay ny andininy voalohany. Ndeha averiko aminao say andininy voalohany izay. Natoa tsy ho azoko izay nantenaiko, zaho mbola mahatoky anao, na dia
tsy anio ny valin'ny tarainako. Zaho mbola mahatoky anao. Ny mafy izay lalovako anio, manamafy ny finoako anao. Ny sarotra izay iainako anio ihany, tsy ampiverindalana ahy. Fantatro fa ianao tsy hanary ahy, fa lehibe ny fitiavanao. Ny ainao aza efa natolotra ahy mba ho fanavotana ahy. Zay ny andininy voalohany. Tao hiditra amin'ny andininy faharoa isika ary. Andininy faharoa. Ny foko dia hanandratra anao Jesosy. Ny foko dia hanandratra anao Jesosy. Midina an-dalana. Ny vavako hidera anao. Ny vavako hidera anao. Midina an-dalana. Ataoko sanatria. Ataoko sanatria ny hanome tsiny anao. Ny hanome tsiny anao. Midina an-dalana. Raha toa tsy mety. Raha toa tsy mety. Izay atao. Midina an-dalana. Satana dia nandositra avy hatrany. Satana dia nandositra avy hatrany. Midina an-dalana. Satria zaho mbola mahatoky anao. Midina an-dalana. Nandalo teo ny sento sy tomany. Nandalo teo ny sento sy tomany. Nefa zaho mbola mahatoky anao. Midina an-dalana. Ianao zay mety handalo ady koa. Ianao zay mety handalo ady koa. Midina an-dalana. Tsy miady irery ianao. Tsy miady irery ianao. Fa mbola ao Jesosy. Fa mbola ao Jesosy. Midina an-dalana. Lay vatolampin'ny fiainanao.
ilay vatolampin'ny fiainanao midina andalana izy tsy hanary anao izy tsy hanary anao midina andalana de miveriny indroa eo amin'ilay hoe ianao zay mety handalo ady koa sy tsy miady irery ianao fa mbola ao Jesoa lay vatolampin'ny fiainanao izy tsy hanary anao zay ny andiny faharoa nde averiko aminao zay andiny faharoa zay hoe ny foko dia hanandratra anao Jesosy ny vavako hidera anao ataoko sanatria ny hanome tsiny anao raha toa tsy mety izay atao Satana dia nandositra avy hatrany satria Zaho mbola mahatoky anao nandalo teo ny sento sy tomany nefa Zaho mbola mahatoky anao ianao izay mety handalo ady koa tsy miady irery ianao fa mbola ao Jesoa ilay vatolampin'ny fiainanao izy tsy hanary anao de toyany eo ambany eo ny ainy efa nafohiny ho anao zahay nytonikiratsika ndao aloha ampandrosika ny Fanilo sy Rojo amerina aminao ny hira de orin'izay averina aminao hatramin'ny volony hatramin'ny farany ny tonikiratsika Natotsy hoa zokozay natenako zao mbola matoky ana natetsy anio ny valiny taranako zao mbola matoky anao ny mafisay lalovako anio mana mafiny finokwana ny sarotra zay ainako anio iany tsy ampiverindarana fantatro fa ianao tsy anary ay fa lehibe fitiavanao ny ainao fanatolotra ye mba ho fanavotana ny foko de anandratranao Jesosy ny vavako iterana toko sanatry ny anome tsy ny anao
raha toa tsy mety zay atao satana te nandositravy atrany e satria zao mbola matoky anao nandalo teo ny sento sy tomany nefi zao mbola natoky anao ianao zay mety andalo adikoe tsy miadirery anao fa mbola Jeso lay fatolapy ny fiainanao e izy tsy anary anao ianao zay mety andalo adikoe tsy miadirery anao fa mbola Jeso lay fatolapy ny fiainanao e izy tsy anary anao ny ainy efa nafono anao za mbola matoky anao natao tsy ho azoko zay nantenaiko za mbola matoky anao na de tsy anio ny valin'ny tarainako za mbola matoky anao ny mafy zay lalovako anio manamafy ny finoko anao ny sarotra izay iainako anio ihany tsy ampiverin-dalanay fantatro fa enao tsy anary ahy fa lehibe ny fitiavanao ny ainao aza efa natolotra mba ho fanavotanay ny foko de hanandratra anao Jesosy ny vavako hideranao ataoko sanatria ny anoetsinanao raha toa tsy mety zay atao satana de nandositra avy hatrany satria za mbola matoky anao nandalo teo ny seny sy tomany nefa za mbola matoky anao ianao zay mety andalo ady koa tsy miady rery ianao fa mbola ao Jesosy lay vatolampy ny fiainanao izy tsy anary anao ny ainy efa nafony ho anao ny Fanilo sy Rojo ny avo ndao izay tokony ny veloranotsika eo anatrehany tompo hoe natao tsy ho azo azy zay nantenaina ary tokony tompo hatrany na de tsy takatry ny saina raha zavatra mitranga ny fiainantsika ndao ary tokony tompo hatrany na eo arany mafy ny tomboka efa nanome tokotokoa fa tsy andao na avoy atsika akory ny hain Jesosy Kristy nefa natolo ny amonjy asy anao ananatsika ilay fiainana mandrakizay ndao tsy hanome tsy ny tompo sanatria fa isaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa ny tompo mahalala izay heverana asy anao ane ary tsy amin'izao fiainan'izao ihany nge no anotenentsika an'i Kristy raha amin'izao fiainan'izao ihany no anotenentsika an'i Kristy dia mahantra indrindra isika fa raha mety ianao dia hiary hiteny araka izay voatsoratra amin'ny Habakoka 3:7 hoe na dia tsy mamonjy naza ny aviavy ary tsy manome vo ny voaloboka na dia tsy mahavana aza ny oliva ary tsy mahavokatra anina ny sa na dia voapoaka aza ny ondry ao am-pahitra ary tsy misy omby intsony ao am-bala dia mbola ho faly sy raviana satria ny tompo Andriamanitra no mpamonjy ahy ndia hiary hiteny izany tokoa isika fa velona ny Andriamantsika Jesosy Kristy Andriamantsika izy irery ihany no mpamonjy antsika tsy atakalitsika ny zavatra izao fiainana izao tsy atakalitsika izay fahoriana izay mandalo sy miserana ihany ilay fifaliana efa natolotry ny tompo antsika mety ianao
da risotra ny tombosika mangasitraka Andriamanitra satria fantatray fa ny fitiavanao anay tsy miova ampitomboy ny finoana ianao ny fitiavana ianao ka na dia tsy mamontsina tokoa ary ny aviavy na dia izay rehetra tazany masonay ary ohatran'ny toa tsy misy mandeha tsy mety avokoa dia mbola tena anao mandrakarivo izay ary tsy ampiala ny finoanay sy ny fitiavana ianao an'izany Jesosy Kristy anjaka feno tsy tanteraka tomponay ianao eny tompo dia avaozy isan'andro ny aty anatinay mba tena olonao tokoa izahay ho mpanompo voazahan-toetra eo anatrehanao saotra Jesosy amen. Saindrina marina fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity mbola azonao atao tsara mandefa sosikira sosikirana ilay fanamantsika teo zao iny natolotra anao iny azonao atao tsara mandefa sosikira ny amin'ny laharana miantso ianao ny laharana 033 14 792 08 033 14 792 08 na ihany koa mandefa message privé any amin'ny messenger VoaharyHasina VoaharyHasina raha rappel moana alefa nareo tena ialana tsiny sahady fa tsy araka ny mamaly atsika tsy araka ihany koa ny antso atsika dia ialana tsiny sahady izay mampatonga ilay message no alefa raha any amin'ilay numéro téléphone dia ialana tsiny ihany koa andreo hira izay angatanareo kanefa nadikatsika teto amin'ny fandarina bokirantsika fa hoe zahantsika mandrakariva hoe hira izay mbola tsy nandeha teto aloha arak'izay azo atao no atolotra anao jerentsika hoe any fotoana amerenana an'ireny hira izay hoe nangatanao nefa efa nandeha ireny any orindrina any dia mameloka antsika rehetra ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy avy da iny tompo hoe natotsy hoa sokozay nantenaiko zao mbola matokyana na dia tsy anio ny valiny tarahako zao mbola matokyana ny mafisay lalovako anio mana mafiny finokoana ny sarotra zay ainako anio iany tsy ampiverindarana fantatro fa ianao tsy anary ay fa lehibe ny fitiavanao ny ainao azy efa natolotra mba ho fanavotana ny foko de anandratranao Jesosy ny vavako iterana toko sanatry ny anometsy ny anao raha toa tsy mety izay atao satana de nandositra avy hatrany satria zao mbola matokyana nandalo teo ny sento sy tomany nefizao mbola natokyana ianao zay mety andalo adikoe sy miadirery anao fa mbola Jesosy lay fatolapy ny fiainanao izy tsy anary anao ianao zay mety andalo ady
ay fatolapiny fiainanawe izy tsy hanariana ny ainefa lafonoana natolotra antsika teo ny Bokikira fandarany radio Voaharyhasina niarahantsika tamin'ny zandry ny tiavan'i Jesosy Kristy voahary hasina.